Polizana ao anatin'izay fipejin'ny fampianarana izay ihany sika herinandro mialohan'ny hanombohan'ny fanadinana BEPC tsy vitsy amin'ireo mpiadina no manatanteraka fanamafisana faran'ny fahalalana izay ananan'izy ireo eny anivon'ireny toerana manatanteraka izany na ny cours de perfectionnement no afantarantsika azy. Hatreto anefa ny taranja siantifika no manano sarotra an'ireo mpiadina raha ny tatombavao. Ireo taranja siantifika no saika mbola atahoran'ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC hanomboka ny herinandro avy io. Tsy vitsy amin'ireo mpiadina no misafidy andray anjara amin'ireny faradoboka ataon'ny toerana mpampanao cours na fanamafisana samihafa ireny izay tanterahana herinandro alohan'ny fotoana anaovana ny fanadinana. Matematika sy fizika. Dia manahoana nefa ny fanomanana ny fiatrana ilay amin'ny herinandro? Manao révision trano. Ary inona no tena hoe intéressant mba fanaovana faradoboka ohatry izao? Mba mahita ilay hoe ohatran'izao zany ilay BEPC. Tonga manao an'ilay faradoboka izany mba hanampy ny fahaizako, tonga na hampitombo ny fahaizako sady mba tiako afaka. Inona izao tena mbola atahoranao zany izao ilay matière? Tena tiako izao dia matematika no atahorako. Raha ny toerana mpampanao cours iray izay manofa efitra an-tsekoly eto amin'ny EPP Tambarinandriana dia manodidina ny 400 eo ireo tanora amin'ny kilasy fahatelo miatrika ny faradoboka nanomboka omaly. Ny taranja rehetra no anaovan'izy ireo famerenana amin'ny alalan'ny fanaovana ireo sujet type. Tsy ny fanadinana BEPC ihany fa ny fanadinana baccalauréat dia anatanterahany toerana mpampanao faradoboka ity izay hetsika izay ho an'ny mpiadina ka amin'ny herinandro alohan'ny fanadinan'ny baccalauréat no isin'izany ho an'ireo mpiadina hiatrika ny baccalauréat.